politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Raha ny vokatra vonjomaika taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy maintsy hisy ny fanovan'ny endriky ny governemanta. Niova tsinona ny firafitry ny eny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny fifandanjahan-kery. Tsy ilay maro anisa tsy azozongozonina tahaka ny an'ny TGV Mapara 5 taona lasa izay no azon'ny Irmara sy ny mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana. Raha ny vokatra vonjomaika dia manodidina ny 20 député eo ny Irmara. Any amin'ny Mahaleotena izany ny baolina satria maro anisa noho ny mpanohitra izy ireo. Midika izany fa tsy maintsy hisy na efa misy mihitsy aza ny fifampirarahana eo amin'ny Irmara sy ny Mahaleotena momba ny fanendrena izay ho praiminisitra ho lehiben'ny governemanta. Raha ny ire any anaty etat-major politika samihafa any aloha dia hatramin'ny fiandohan'ity taona ity dia na ireo pomba ny Andry Rajoelina aza dia efa leo ny praiminisitra Tsay Christian ka mitady mafy ny hanoloana azy. Mpanohitra sy ny Mahaleotena ihany koa dia fantatra fa tsy mahazoazo loatra ity praiminisitra ity, noho izy malaza ho miavina sy manao didiny be sandry indraindray. Etsy anilan'izay nefa dia misy antony tena goavana matoa 724 ka hatramin'ny 424 praiminisitra tsy nisoloana i Tsay Christian. Fanontaniana mipetraka ankehitriny dia ny hoe hiaino ireo mpanaradia azy ve i Andry Rajoelina ka ho sahanova praiminisitra sa hilefitra amin'ny fifanarahana tsaitsay tany ka hiazona ny Tsay Christian. Na inona mety ho fanapa-keviny anefa dia sarotra ny raharaha ary hitarika tsy fitoniana ara-politika ka ho lany mandahy ao anatin'ny fandaminana sy fikarohana maromaro tsiraisana indray ny fitondrana ka tsy hisy ny zavatra vita. Angatahana ny fametraha-pialana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy ho filoham-pirenena malagasy intsony. Anomboka ny 20 Jona izao, eny amin'ny kianjan'ny Bariany Mahamasina, nihetsika fanavotana ny tanindrazana sy fikatsahana ny asoan'ny fiainam-bahoaka. Iarahan'ny antenimieran'ny ray aman-drenin'ny foko malagasy sy ny mpiaradia aminy ary anentanan'izy ireo ny fiarah-mientan'ny mpiarabelona mitovy fijery amin'izy ireo. Koa manentana ny boriboritany enina eto iarivo akaiky vilany feno marina hifanomana ny amin'izany ary ny faritra avaradrano sy atsimon-drano ary Ambohidratrimo sy ny vondrokely rehetra ary ny isa tokantrano hiomana sy fanentana samy ho tonga maro aneho firaisan-kina amin'ny fiarovana tanindrazana sy vahoaka. Aoka tsy hisy ny andika ny fiarovana ny fanavotam-pirenena ho fanonganam-panjakana fa izay no tanjon'ny tolom-panafahana 47. Araka ny nambaran'ny filohan'ny ARFM dia mbola tsy nahazo fanolevan-tena isika. Zavatra hafa no ambadiky ny fankalazana ny andron'ny 20 Jona izay ho tokony ho fantatry ny vahoaka amin'izay. Sy mandidy. Rehefa ireno ny toetra dia azo atao ny manongana mpitondra firenena. Tsy maintsy atao ny fanonganam-panjakana rehefa mitoetra ny tsy fanajana ny firenena hoy izy ireo. Tsy fanajana sy tsy tia firenena raha mipetraka izay. Faharoa, misy ny tsy fanajana sy tsy fitiavana fanjakana. Roa zay. Ny fahatelo, rehefa tsy misy ny fanajana sy ny fitiavam-bahoaka. Angatan'izy ireo moa ny fametrahan'ny filoham-perinasa fialana. Mangataka ny filoha Saribakolo vazaha hiala tsy misy atakandro, mbola hitoizantsika io zany. Haverina ny asan'ny fiandrianam-pirenena. Efa mitsangana amin'ny toerana maro eto Madagasikara ny kianja maitso, tarihiny sakaizan'ny kianja maitso, mamerina ny fahefapokon'olona amin'ny fampandrosoana fotony. Eo ihany koa ny fampitsaharana ny asa sy ny lalam-panondrenana Repoblika Fahefatra, fampidiana ny diplomasia frantsay firosoan'ny Madagasikara amin'ny teteza mita mba hanomanana ny fanjakana malagasy vaovao. Tsotra dia tsotra ny vahaolana amin'izany. Ny manova lalam-pandroenana vaovao, ho fanafoanana ireo didy aman-dalàna, mamatotra ary manangetsa an'ity firenena ity amin'ny fomba holaka izay napetraka ny frantsay. Mba ho fitondrana malala matahotra ny misy eto fa tsy fitondrana manao izay tiany atao. Manoloan'izany dia na dia zany azy tsy fanongana mpanjakana no ataon'ny ray aman-dreny fa fanangotana ny firenena
ho afaka ao anatin'ny valan'ny fanjanahantany sy ny ravitra framasônika tsy anjaka intsony eto Madagasikara, ka mba ny malagasy amin'izay no manangana ny fireneny mametraka ny lalam-panjakana, malagasy ny mitondra ny tany sy ny fanjakana. Mpanala fanadinana CPE 700 miampy ireo mpiambina mandritra ny fanadinana CPE tao amin'ny Zampialasora no nisitraka sakafo mafana avy amin'ny kominina androany. Ity toeram-panadinana ao amin'ny CEG Alasora ity no betsaka mpiadina indrindra ary misy avy amin'ny fokontany alavitra. Efa taona izay no nanaovan'ny kominina izany hetsika izany ary ezana ny hanohizana izany hatrany satria hita fa nanala ny fasahirana ny ray aman-dreny. Itoy amin'ity herinandro ity ihany koa ny hetsika ho fanamariana ny fetim-pirenena ao amin'ny kominina Alasora, hoy ny ben'ny tanàna Jimmy Randriatsoa. Dia manompo zao zay dia efa miara-miasa ny mpitandro filaminana. Efa misy ny fidina mpitandro filaminana fotony amin'ny fisafona zany ny tanàna dia mandritra ny fetin'ny fahaleovan-tena ihany koa zany dia misy ny fifanomezan-tany zany amin'ny polisy kominaly, ny gendarmerie sy ny polisy nasionaly amin'ny fitandrona izay filaminana izay. Tahaka misy ataony ihany koa dia miantso zany ny fahendreny vahoaka Alasora mba ilaminana ao anatin'ny tena atao hoe fahatonina sy tena famindrehana tanteraka. Ka mba hahafahana manao an'izay ny hevitra avy ety aminay satria efa tsy tafavoaka intsony le firenena dia ny tonga ny fotoana zany zao anaovana an'le fikaonan-doam-pirenena. Tokony hisy zany ny fivorian'ireo tompona andraikitra rehetra mitarika an'izany ireo ray aman-dreny eto firenena reo. Efa fantatra melo fa toy izao ny zava-mitranga taorian'ny fifidianana solombavambahoaka hoy ireo hery politika. Miantso fa fotoanan'ny fikaonan-doha izao. Tsy tokony ho ela no ananganana izay zavatra izay. Tsy tokony sanatrin'izany hoe hisy fifandonana vokatra izao fifidianana zao dia eto amintsika sanatrin'izany hisy indray ny raha mandrika, hisy ny ainana fohy, tsy tokony hiandry an'izany. Fa arak'izay haingana dia hatsangana ny rafitra hoentina manatanteraka an'izay fikaonan-doam-pirenena izay. Efa niaraha-malala fa mbola maloto ny tokotany hoy izy ireo kanefa dia mbola nekena hidirana ihany. Fa raha ny tena marina dia fifidianana atao amboletra le izy satria tsy nisy fahamarinana mihitsy ny mikasika ny fikarakarana ny fifidianana io. Aminay zany dia tsy satria tsisy solo ny semi, tsisy solo ny RCC, ny vazaha izay nilazaina teo mbola eo ihany. Dia tsy mahagaga anay zavatra miseho ary ny tao amin'ny io anie tsy misy atenaina miresaka amin'ny ACC. Ny ACC ny dia mazava be fa hatramin'ny fitondràna izay nisy teto dia nakany amin'ny mpitondra foana, ny andaniny fitondrana foana ny ACC. Zany hatramizao ny ACC izay mipetaka teto Madagasikara dia tsy nitana ny asiny amin'ny maro mpiandry ny fanajana ny lalam-panorenana fa mpiandany mitondra rehetra hatramizay hitondra teto Madagasikara nazahoana fahaleovan-tena ary lasa fitaovana politika. Mbola tsy tara kosa nefa ny fidirana amin'ny fiaraha-mikaroka ny tena vahaolana an'ity firenena ity. Mba tsy ho sanatria hidirana amin'ny krisy vaovao indray raha ny fanazavan'ireto ifarany. Manambara zany ny fitondram-panjakana fa tena milavolefona izy fa tsy afaka mampiditra vola intsony. Dikan'izany dia mbola hitohy izao fahantrano vahoaka malagasy zany. Ninonina valim-pifidianana ofisialy avoaka ny ACC eo dia aminay tsy izay ny zava-dehibe satria ho an'ny vahoaka malagasy dia tsy fifidianana izany aloha ny tokony atao eto amin'ny firenena fa ny fijerevana hoe ahoana no entina mampandroso indray manala le firenena ao anatin'le fahasahiranana, manala le vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana. Zay ny mamaika ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao.